Amin'ny fanamboaran-dalana fa pejim-baovao ahafatanteraka kosa dia nanantanteraka fitsidiana ara-pomba fanajana ny ministra eo anivon'ny fiadinan'ny repoblika amin'ny sanany Arenakibonitany sy ny solitany teny amin'ny Beron teny Ampandrinomby ny lehibe ny masozo vaovao an'i Japon miasa somonina eto Madagasikara ny maraina teo. Tena toerana indrindra ry Claude Rasolosan sy Mamy Rasoanaivo. Maro ireo orinasa japonais maniry ny ampiasa vola eto Madagasikara fa ilaina ny sy ny famarina toerana eo amin'ny seratry ny lalàna raha nambarany lehibe ny masivon'ny Japon miasa somonina eto Madagasikara nandrisy ny fitsidiana ara-pomba ofisialy nataony tamin'ny ministra eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika ny sanany Arenakibonitany sy ny solitany ny maraina teo teny Ampandrinomby. Nous avons parlé de certaines entreprises, de cas concrets de certaines entreprises japonaises qui s'intéressent beaucoup de s'investir en Madagascar. Mais d'abord, il faut y avoir un cadre juridique stable. Donc, nous avons aussi parlé de certaines marges d'amélioration dans l'atmosphère, bien dans les circonstances de Madagascar, pour que davantage d'investissements soient réalisés ici dans les années qui viennent. No mafisy ny ministra fahalalana roa no mifehy ny Arenakibonitany eto Madagasikara azo notsaiviny fa anisan'ireo manana petrabola amin'ny orinasa ambadivy ny orinasa japonais Sumitomo Corporation. Nazavena tamin'jareo teo moa tsy tokony misy atahoranjareo ilay izy satria misy lalàna anankiroa zany mifehy ny Arenakibonitany eto amintsika. Misy ny lalàna zay atao hoe code minier, misy ny lalàna faharoa zay atao hoe loi sur les grands investissements miniers LGIM. Dia ny Ambatovy dia orinasa tokana zay tafiditra ao amin'ny LGIM. Ka nolazaiko taminazy teo fa hoe amin'ny lalàna ao amin'ny LGIM zay efa nivoaka fahatiny ela io efapolo taona ny mahery dia misy andininy maromaro milaza ny hoe raha fa tombotsoa azonjareo tamin'ny fotoana nazahoanjareo nidiranjareo ao amin'ny LGIM satria safidy midirina amin'ny LGIM na ity amin'ny code minier na amin'ny LGIM dia reny avantage reny na dia misy aza ny fivoan'ny code minier aty aorina dia tsy mahakasiky reny société reny. Ahoana moa société mampiasa vola tanjaka hoe 8 milliards ny Ambatovy 8 milliards de dollars dia miova tampoko ny rahampitso ny code minier dia very tampoko ny 8 milliards ka ny avantage efa azonjareo tamin'ireny dia namena toky tamin'ity fa hoe efa ao anatin'ny lalàna amin'ny code minier dia tsy ho very eny ka tsy tokony misy atahoranjareo. Mahakasika ny lalàna fehizoro mifehy ny Arenakibonitany na ny code minier dia nanambara ny ministra Zafla Ingva fa misokatra trano ny varavaran'ny departementa izay sahany amin'ny fifampidiniana sy ny sosokevitra samihafa.